fifidianana kominaly boriboritany faefatra iray tsy kombakomba tamin'ny osika sy ny alabato ny tompon'andraikitra eny fotony. Komina Ibity Antsirabe faharoa délégué mpanjakana nahatratrarana bileta vita marika mialoha. Basy Toliara tsy anaiky hatramin'ny farany fiverenan'ny fitrandrahana izahay koa ny fikapanana masina. Tsy angina ny antokotoko Madagasikara manoloana ny fikasana anosihosy ny fahamarinana nandritra ny fifidianana ho ben'ny tanàna no tanteraina ny 1 Desambra lasa teo. Tonga tety amin'ny fohy be ny voamiana maleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny firaisan-kiny sy ireo solotena n'ireo kandida ho mpanolontsaina irrealistra tamin'ny kandida Ravalomanana Tojo androany nitaky ireo listra navoaka tamin'ny lalan'ny ordonnance. Ny alohan'ny fifidianana no nitaky ny marina ny tigo Madagasikara hoy ny sekretera jeneraly ny tim izay nanamafy fa tsy angina sy tsy hipetraka raha tsy efa mivoaka ny marina momba iny fifidianana ben'ny tanàna iny. Vohitsakitsaka antampondony ny malagasy amin'izao zava-misy izao hoy ny fanazavana. Androany zay zany tonga ety amin'ny senia nangataka hoe mba omeo anay ny lista ny ordonnance dia tsy mahazo valiteny zay. Androany zay tonga ety amin'ny senia mangataka hoe mba hanao zay confrontation hoe reto olona rehetra atao anaty lisy fifidianana reto misy ordonnance daholo ary ny ordonnance dia manaraka norme misy information complète ahafahany senia mampiditra ny anarany ao anaty lisy fifidianana dia tsy mahazo valiteny zay androany ary tsy manana valiteny omenanay zareo fa mbola miandro baiko vo afaka manantanteraka an'izany. Ny tiana ho resahana zany dia ny hoe ny alohan'ny fifidianana dia efa niteny zay nitaky ny sina fahamarinana sy fangahararana vita ihany ny fifidianana mbola tsy afaka manantanteraka an'izay fanamarinana lista zay antoko ny fifidianana zay ny eto anivon'ny antokotiko Madagasikara. Betsaka amin'ny fanontaniana petraky ny olona hoe inona zany no ataonareo manoloana n'izay tsangan-javatra zao. Ny zavatra tiako resahana eto tsy resaka kahana Antananarivo renivohitra fotsiny fa kahana Madagasikara ray manontolo. Anao inona nareo ozy ny olona angina ve nareo? Dia izay zany eto dia manome tokony vahoaka malagasy fa asan'ny antoko politika no miady sy mijoro amin'ny fahamarinana eto amin'ny firenena dia mijoro amin'ny fahamarinana zay ary hitady an'izay fahamarinana eto amin'ny firenena zay ny fanombohana ny asanay dia tombokay amin'ny fanangonana ny dossier rehetrarehetra complet ary fametrahana ny fitoriana anjarany rehetra no mamalo hoe isy fahamarinana sa tsisy fahamarinana eto amin'ny firenena ity isy vokan'izay sa tsisy vokany zay ny etape voalohany aloha hitantsika eo ihany ny etape manaraka. Ny faharoa manaraka an'izay dia te hisarika ny saintsika vahoaka malagasy rehetra na ianao zay nandeha nifidy na ianao tsy nandeha nifidy tompon'andraikitra daholo tsika eto amin'ity firenena ity tompon'andraikitra tsika amin'ny hoavin'ity firenena ity. Adidinay mpanao politika adidinay no mitarika anareo andresy lahatra anareo hijery ny raharaham-pirenena fa ny tompon'ny fanapahan-kevitra dia anareo vahoaka ihany. Manolotra candidat zay mandeha mifidy ianareo na tsy mandeha mifidy dia tompon'andraikitra tsika raha resy ny candidat natolotray sanatry ny vava na voahodikodina ny safidy azadino fa tsy ny candidat anay akory no resy ary tsy izahay akory no resy sanatry ny vava fa ny fahamarinana sy ny vahoaka malagasy ny vohitsakitsaka atapon-doha ny zosy anany zoa sy adidy anana ny vahoaka malagasy tsy ny vahoaka intsony no mifidy fa ny osoka sy ny ordonnance ary tsy fifidianana intsony no atao fa resaka calcul ambony latabatra fotsiny sy botolo ahafahana mampandany candidat mpanjakana. Antoka ho an'ny fifidianana madio sy mangarahara ny lisy mpifidianana ary ahatongavana amin'ny vokatra ekeny rehetra saingy ny lisy mpifidianana no tena nahitana tsy fahatomombanana maro lafy. Nangataka fanazavana sy nitondra porofiteny amin'ny seni ny tim sy ny firaisan-kiny ny alohan'ny fifidianana saingy fanirarana atrany ny navaly ny teo anivon'ny seni hoy hatrany efa namafisana. Efa nahita zay ary natsikaritra na melo na nandritra natao arinan'ny fifidianana ny tsy fanarahan-dalàna maro tao anatin'ny fifidianana iny. Raha tsy aivina dia ny lisy mpifidianana mihitsy zay efa nangatahanay fanamarinana ny resaka ordonnance talohany iny fifidianana iny ary ny alina melohan'ny fifidianana tsy mitsahatra zay makaty amin'ny seni mangataka fanazavana ary nangataka hoe ajanony io resaka ordonnance io fa ordonnance tsy manara-dalàna le izy dia alomba lista tena araka ny tokony ho izy no ampiasaina amin'ny fifidianana satria fantatritsika rehetra
fa ny antoko ny fifidianana dia ny fahamarinany liste électorale. Tao ihany koa ny resaka anomalie isan-karazany, tsy fanarahan-dalàna isan-karazany sy firaisana tsy kombakomba. Na tamin'ny fahefanam-panatanteraka zany melona nandritra ny fifidianana. Tao anatin'izany ny fampiasana ny volam-panjakana nanampiana ny candidat-mpanjakana. Tao ihany koa ny rafim-pitsarana izay ny délivrer an'ireny ordonnance tsy ara-dalàna ireny ary tsy manaraka ny norme ny ordonnance izay navoaka, ary indrindra moa ny firaisan'ny CENI tsy kombakomba satria rehefa tsy mazava ny zavatra atao fa hafenina dia tsy kombakomba izay aminay zany, satria tsy misy afaka mikitika ny liste électorale izay ain-dehibe ny fifidianana afa-tsy ny CENI. Rehefa tonga izay mangataka ny fanaporofona hoe tokony ho ao anaty listim-pifidianana ireo olona ireo omeo anay ny lista ny ordonnance dia arirarira. Tsy hijanona hatreo arak'izany ny fikatsanany marina momba ny fifidianana ben'ny tanàna ataony antoko-dimy, andrasany ny fivoaram-baovao. Izay eto tio iny jereva dia tsy nameno dia sotomoko dia fanjitra teo izay sisy dia lasa mola izy dia voaka vavahady izy dia tonga an'izay izy fiverenana nakao amin'ny salle 3. Za moa tsy afaka mitsofoka fa tsy ao miasa dia nampanina tsoky ilay ankizy tao hoe jereo io fa tsy mety zavatra ataony io dia izao no nateny hoe teny ino moa izy ity teny anjezika no nazahoany an'ilay kara-pifidianana teny anjezika. Izay dia ilay teo izay tato ambadika tato ry zareo ny konkonina dia tonga hifidy dia miteny any namako hoe misy olona ihiko ary tsy fa mba hampio ary reto dia izay azo moa ilay kara-pamonjy kara-pifidianana dia nomeko any zareo tio ako sara salle 2 izay dia manatena tompoko fa dia efa namoaka vavateo moa ry zareo hoe tsy maintsy tsonjominy any antsony tomponaniko izy raha misy mahazo anao karakolomsy efa telo efareo dia sarin'ilay vehivavy tamin'ny volo iny any amin'ny sitsaka any amin'ny riana dakory malaiko kely le sary teo zafata alaiko sandra ty lefaniko senderantena manira maly aloha zany eo am-piandrasana ny voka-pifidianana kominaly avoakan'ny CENI manao toivakina ny tsikera ny fijoroana vavolombelona ary fanatsika fonana samihafa ataon'ireo olom-pirenena tsotra antoko sy mpanao politika mahakasika ny tsy fahatomombana ny zotra-pifidianana teto amintsika indrindra ny teto Antananarivo renivohitra nandritra ny andro ny 12 Desambra. Nanjaka ny osika sy ny alabatanderaky ny fifidianana iny ho ny fanazavany olo-tsotra iray ka niditra antsehatra ny iray tsy kombakomba tamin'izany ireo sefokotany sy délégué teny fotony raha tsy navelan'ny kofoka fa niarany tsindry kosa ireo délégué avy amin'ny candidat hafa ankoatra ireo ho an'ny fanjakana. Tsy niandry andro mazava fa vao mangiran-dratsy dia efa nandeha ny kilalao maloto teny amin'ireo mpifandatsaham-bato iray teny amin'ny boriboritany faefatra. Tamin'ny efatra maraina dia efa tonga zareo sefokotany 4e arrondissement miaraka tamin'ny délégué de vote maromaro izay efa voafantana. Rehefa tonga zareo tamin'ny efatra maraina mivovo be moa ny alika tamin'ny fotoana io dia voatery tsy maintsy mivoaka ny tena nijery hoe misy inona. Rehefa hita le zavatra nitranga dia mivainzalany urne sy le taratasy dia ny hitanay tao tsy fantatra na nyrovitiny na natao ahoana ny ilaivana le urne sy le taratasy tao fa zavatra rovitra aloha ny hitanay teo dia avy hatrany izay dia niantso ny superviseur ary raikitra somary nitabataba mihitsy moa ilay président fokotany tao hoe tsisy idiranareo fa nareo manakorotana sy ny sisa. Eraky ny pro de vote ary nandrahoana ny délégué de vote izy hoe olona roa ihany no afaka miditra ato. Izay ny zavatra nitranga aloha zany tamin'ny marainana eo.
Injanona teo fa nitoy nandritra ny tontolo andro ny fietsika mamoetra nataon'ireo milaza azy ho manam-pahefana ny fotony izay mialokaloka eo ambany solombavam-bahoaka lany tamin'ny antokony fitondrana. Olona iray afaka nividy intelo tamina toerana samihafa raha ntsikaritra ireo mpanara-maso tety an-toerana. Nanisy aza ny raha matahora niatra tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ireo besandry sy ireo mpitandro ny filaminana tsy nisy niemitra fa nanao ny asa ny mpanara-maso ka nahita ireo tsy fahatomombanana samihafa. Natandro teo tamin'ny folofolo teo nanomboka hitanay misy ordonnance dia misy kara-pifidianana tsy mifanaraka amin'ny kara-panondro. Ny tompon'ny kara-panondro hafa dia ny kara-pifidianana hafa dia misy ordonnance indray avy eo izany hoe afaka mifidy intelo izany ny olona ray. Rehefa fahalalako azy aloha ma superviseur dia mijery an'izay mihitsy ny nataoko aloha. Dia ananako pirofo ilay izy natratra teo amin'ny anaky 5 teo dia tonga indray ny fefokotany niditra tao amin'ilay bureau izay natratrarako azy dia nandrahoana tao ary nitabataba eraky ny tokotany izay azo vidéo ilay izy misy pirofo ihany koa dia voatery izany somary natahotra ny tena hoe inona ary ity zava-mitrango ity noho ny afaka adiny indray après an'izay indray toy ihany ilay fanaraha-maso dia ny mpifidy izany tonga ao amin'ilay toerana izay tokony afaka mifidy ara-dalàna miaraka amin'ny karatra dia tsy hita ao anatin'ilay sy-pifidianana. Toy ny tany amin'ireo birao fandatsaham-bato samihafa mahiry ireo olona na mpitandro filaminana nampiasaina tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanotsaina tety an-toerana. Avy any amin'ny faritra ary misoratra anatin'ilay sy-pifidianana avy any amin'ny faritra avokoa ireo olona nampiasaina ny fidy ireo raha ny fanazavana ireo nahita maso. Marobe ihany koa ireo olona tsy mitovy anarana tao anaty kara-pifidianana sy kara-panondro kanefa nandeha ary navela ny fidy. Dia nitoy ihany ny asa tondra nisy indray miaramila teo amin'ny 30 teo andeha hifidy hoe ao amin'ny salle 10 dia niteny moa zay hoe tsy aty salle 10 fa aloha marinina alohan'ny hitondrana anareo any fa misy olona tao aminay afaka mitondra anareo any amin'ilay salle 10 fa eto ty ny kara-pifidianana tsy misy ny kara-pifidianana fa karatra fotsiny ozy izy dia fa afaka mifidy zay mipaikonay rehefa azo ilay karatra kay zareo avana mazoenga misy pirofo moa ato amin'ny telefoniko ato mijerevana n'ilay lisitra hoe ny kara-panondrona dia izay nalalànay avany mazoenga ry zareo tokony ho tolakandro tamin'ny rorotany izy ireo tonga teo amin'ny toerana afaka tsy asakadin'izay voaverina daholo zany zareo tsy afaka mifidy tao amin'ilay toerana dia tsy kariny satria mifankalala moa ny eo amin'ny tanàna lasa ry zalahy tondra n'ilay député fidy TMH miaraka amin'ny gros bras nonony avy eo amin'izay dia niteny ilay gros bras niteny tao aminay nareo aza midikiditra amin'io fa tsy isainareo io dia namaly moa zany ny zaza mambavavy ny fahamarinana aloha hitranga fa zany mavoan'ny firenena. Rehefa namaly an'izay ilay tao an-trano dia nidina ny tohatra zany nivoaka teo amin'ilay tokotany dia nilan'ireo ady amin'izay dia avy eo moa ny polisy misy polisy anankiray miaraka amin'ilay mpanao ringoby ananosy be sy ilay député NTMH niaraka tamin'ny président tokotany niara-namely tamin'ny zalahy teo daholo. Niandraiky mivantana tamin'ny fanisambato izany raha ny fanamarihana tao amin'ireo mpanara-maso nioatra be nisan'ny vato raha nampitaina tamin'ny olona tonga ny fidy. Rehefa nisaina ny vato dia hita tao daholo le nioatra misy doublon zao efa précoce izany hoe ny fikarakarana zany hita hoe matotra ihany fa noho ny fahatongavan'ireo maraina be dia nahavitany action maro be ilay izy adiny iray fotsiny satria raha ohatra zao tao amin'ilay salle 10 fotsiny ohatra nahitana mihoatra 370 vato tsy hay hoe avaiza. Antso ny tompona andraikitra maefa ny olo-pirenena andray ny andraikitra ka tsy hanao be marena na iny mikipy malohana ireo tsy fahatomombanana sy tsy fanaran-dalàna maro niseho tamin'ny androm-pifidianana izay izy fitraikany amin'ny voka-pifidianana hoy ny fanamafisana. Miantso ny hitondrana fanazavana malohana ireo tranga ireo mba tsy ho very anjavony ireo pirofo sanamariana samihafa ihany koa ireo olo-pirenena ka nehoana amin'ny rehetra ny tena fahamarinana.
Grave nareo zao, grave nareo lese. Enjana mihitsy nareo. Sove lesy mihinan'ny magany ohatry hoe mbola sô. Kinarifa lese gatsanala. Eko sinirek tambaka tony intene. Pandeka, pandeka tawon. Pagala sa pusa lese. Bandurua kwa. Orange, orange. Lapat sinasar saya liasa. Cuman teler dulu tanah belakang dua. Menabur kan mas empat sebenarnya. Menabur kan ada apa? Saya tahu ada empat semua. Cabe lagi tu polis sonario. Cabe lagi tu. Adom presiden, adom presiden. Ny trangany nafenina ho an'ny milaza ho candidat-mpanjakana sy ireo tompona ndraiky mpanjakana izay ampiraitsy kombakomba aminy ho an'ny aty amin'ny district anantsirabe faharoa faritra vakinankaratra tao amin'ny commune Ibity district anantsirabe faharoa dia nahatrarana bulletin précoce zany hoe ilay bulletin tokana izay efa nisy marika mielo anjatony ho an'ny androny alatsinainy lasa teo ny fandehan'izy ity dia nisy ny loharanom-baovao azony candidat ny atiky Madagasikara izay nilaza fa dia misy ireo bulletin izay efa voamarika mialoha na précoce ireo ao amin'ny braony délégué mpanjakana ao amin'izany commune ambanivohitra Ibity district anantsirabe faharoa izany nandray afepetravetrany ireo vahoaka tao Ibity ary niambina na nodidina izay braony commune na ny braony délégué ny boriboritany atao Ibity izay nanomboka ny alatsinainy atoandro ny toy ny alatsinainy alina manontolo dia tsy nisy ala ireo vahoaka ireo nanatrika izany zava-nisy rehetra zany ny mpitandro filaminana sy ireo tompona ndraiky mpanjakana maro avy ato anatin'ny district anantsirabe faharoa saika nosokafana iny alin'ny alatsinainy iny ihany io bra io ijereny zany saingy maro ny tsy nanaiky sy nilaza fa aleo miandry ny fahatongavan'ny vatitanina ny huissier izay voasokafana ity brao anayahina fa misy izay tsy fanarahan-dalàna miopapana sy tratra mbodiomby izay ho an'ny talata maraina dia tonga ny huissier ny mpitandro filaminana ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ratsamangaiky ny SNI eto anivon'ny district anantsirabe faharoa namboa izay brao zay varavaran'ny braony délégué ny boriboritany ho an'ny commune Ibity izay efa noselena taratasy nasin'ireo candidat na nisolitehany soni mihitsy ny alin'ny alatsinainy lasa teo rehefa nataony fizahana dia inona tokoa fa dia nahatrarana izay bulletin précoce efa anjatony maro izay tao amin'ity braony délégué ao amin'ny commune ambanivohitra Ibity ity bulletin unique izay tsy any anaty finosana mihidy na pli fermé fa dia any anatina sachet tsotra no nasiana azy raha tokony tsy hoantsony no mipetraka zany fanarahan-dalàna sady fanarahan-dalàna ity ny fanazavana andrimatoa tovoery rapany Noël Arnold izay candidat ny tiko Madagasikara izay natratra modiomby izao toejavatra tsy fanarahan-dalàna izao dia vao marina sy voapirofo tanteraka fa tena nitombona ny ayanay satria nahitana bulletin tokana efa tsy ao anaty valopy fermé tsony fa efa mifono mitokana amina sachet zay marihana fa lalàna ny zavatra fanao dia valopy fermé reny mialany amin'ny délégué any amin'ny délégué de candidat any amin'ny fokotany tsirany amin'ny bureau de vote ary any amin'ny sy ny district reny vao tokony hisokatra mahagaganay lazana fa adino nefa tsy raha adino zany dia tokony tao anatina valopy fermé any dia niraisi-potsiny le izy dia nalefa fa maninona no mivoaka tao anatin'le izy dika zany zany na ny zavatra niakatra any ambony any aza zany dia efa mipetraka koa ny ayanay hoe tena le tany amin'ny fokotany marina ve tany amin'ny bureau de vote marina ve niakatra any ambony any sa misy mikimaky satria zay moa le fiteny zareo hoe rehefa tsy azonay amin'ny fahamarinana eo dia azonay amin'ny mikimaky verimberina zany ane na hainao an'izany daholo ane ny vahoaka
azanona verimberina hoe de tsy maintsy lany zay tsy maintsy laninay fa manao foninareo a ny somary nagaga dia mbola misy ihany ireo mpiasa-panjakana milaza azo mpiasa-panjakana mpampianatra maromarina kokoa izay mbola sa mitonona ho miaro mivantana ireto solotena-panjakana na tompona ndraiky mpanjakana izay tratra tamin'ny tsy fanarahan-dalàna ambodiomby izay isan'izany ity ramatoa anta mpampianatra ibity ity tsika angamba mety hoe samy mpiasa-panjakana daholy dia samy mety hoe rehefa miasa ianao na io asa tany io aza dia misy tsy tonga lafatra kely foana no ataonao normal ve raha ohatra ka hoe angalatra ohatra hoe angalatra dia lekea tokony hoe le vato tany amin'ny be vato zany no nafenina anakaty zany hoe najanona taty fa le izy angele hita le izy hoe vo zany le candidat numéro 2 raha iny zavatra iny no adiny taty dia misaotra antsika ama délégué des candidats na tsy voasahoana nanao an'io délégué des votes io tsy possible mihitsy a hoe any anaty seseny zavatra iny fa io any anatin'ny valopy atroa ny vatomana-kery dia fa makany teo a makany anatin'le valopy manga be iny dia iny makany amin'ny CRMV fa tsy possible hoe ny délégué no antsikerakeran'ny zavatra iny taorinan'ny fanisana an'ireo bulletin unique précoché rehetra ireo dia fantatra fa nisatra any amin'ny 300 mahery no vita marika manokana ho an'ny candidat laharana faharoa izay mitonona ho candidat mpanjakana zany hoe hatrany amin'ny 7 nyreto bulletin unique précoché ireto dia saiky an'ilay candidat na milaza ho candidat mpanjakana avokoa efa natao ny dingana sy ny atanatohatra rehetra mikasika ny fandefasana ireto bulletin unique ireto any amin'ny Estonie fohy be fifidiarana fenosika nampiasana fahefam-panjakana nanomboka tany amin'ny fokotany hatrany amin'ny fitsarana ary fifidiarana be tsy fahatomombanana indrindra ny fifidiarana be ny tanàna nataony 1 Desambra 2022 lasa teo ho ny candidat mpanolontsaina lalatsiana Ravolomana androany osikefa voalamina mialoha avokoa no idirany tompona ndraiky mpanjakana antsehatra tamin'ny fifidianana hoe ny fandikan-dalàna be ny tsy fanarahana ny araky ny tokony ho isa tsy tomombana ny fifidianana nataotsika nisy osika ary mba tsy tenenako hoe osika tena efa voarindra sy voalamina ny dirany tompona ndraikitry ny fanjakana antsehatra zany hoe fraude massive organisée par les appareils d'État tsy takona fenina amitsika ny firotsahan'ny tompona ndraikitra ambony eto amin'ny firenena ny filohandriamatoa filoha-pirenena mihitsy mandeha mizara vary mandritry ny fampelezan-kevitra mba aleo vita ny fifidianana manao an'izany raha fitsinjovana ny mponina sahirana ny atao fa manjary mifangaro kajy politika tsy mazava ary lasa miendrika fifidianana safidy ny mponina mitarihan-javatra takireny feno osika iny fifidianana atrehantsika iny tamin'ny endriny samihafa mihitsy zany osika izany feno herisetra iny fifidianana natrehan'iny mibaribary fa tsy mahaleo tena ny seny izay mandrabaiko fotsiny fa tsy mahatapa-kevitra ho ihany lalatsiana Ravolomanana nilaza ho nahazo tatitra momba ireo tsy fahatomombanana nandritry ny fifidianana lalatsiana Ravolomanana saingy tsy nisy fepetra noraisina malonjany ho izy laza androany hoe tsy nahita tsy afaka nandray fepetra izy tsy navita nandray fepetra satria tena tsy mahaleo tena tanteraka ny seny no marina izy ireo ihany koa androany fa nisy ny firaisana tsykombakomba sy fiandanina teo amin'ireo sefy fokotany tamin'ny fanaovana ny ordonnance izay niteraka olana maro tety amin'ny 5e arrondissement tety zao ro mpifidianana tao amin'ny EPP Ivandry fa ny fokotanina ambody voanjo
de pikambana ao anatin'ny fokotany mihitsy a no mitazona bureau de vote zany angeny fanohitra amin'ny lalàna ny fokotany ara-pamaritana amin'ny circonscription administrative de base azy a de tokony hitazona ny ataontsika hoe neutralité nefa de tena nitsabaka nyrotsaka tamin'ny fikirakirana ny fifidianana nandritra ny 11 décembre iny atao amin'ny EPP Ambatomaro biro-pifidianana mpanotokana andiana olona lehilahy sasa moa miteny hoe zazavao fa misy olon-dehibe mihitsy tao anatin'le izy hiditra anao amboletra de hifidy ao tsy ponina mpanotokana nitsangana ny ponina mpanotokana nanatrika teo nanao karazana mur humain hoe tsy miditra ato reo fa tsy ponina eto aminay fa avia izy ireo raikitra ny savorovoro teo ny tena koa de nahazo vavaratsy tamin'ny pomba ny candidat orange mba tsy tenenako hoe naika nkasia tanana mihitsy a za vehivavy lehibe zao mpitandro filaminana ry amin'ny vavahady ary mitaza-potsiny na mijery fotsiny zany taraina tamin'ny ametraka fitoriana manoloana ireo fanjikan-dalana maro niseho nandritra ny fifidianana be ny tanàna ny lisitra misy anindrina razana masy kandida be ny tanàna n'Antananarivo andrasana ihany koa ny fepetra ho raisiny mahakasika ireo tsy fanaran-dalana maro sy fanamariana nanomboka tay amin'ny fampelezan-kevitra hatrany amin'ny andro ny lasabato efa izy mikidy avy dolo zay rehefa lano tsy mety sady mba ny ariary ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka tamin'iny fifidianana iny ny baribary ny firaisana tsokombakomba teo amin'ny rafitra mpikirakira fifidianana sy ny fanjakana amin'ny fanomezana vahana ireo kandida natolotry ny antoko miaraka amin'ny fitondrana amin'ny fanaovana osoka sy alatra ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka no vitan'ny fitondrana tamin'iny fifidianana be ny tanàna iny fantantara-pirenena tsy hijanona treo hoy ny filohan'ny antoko otrikafo etsy ankilany dia fotoana nahafahan'ny vahoaka malagasy nanavaka ny tena mpanohitra sy ny olona milaza ho mpanohitra kanefa ampiasain'ny fanjakana andravany tanjona apetraky ny tena mpanohitra ho fanavotana ny malagasy iny fotoana iny hoy ihany ny fanamafisana fangalarana moa zany zay tena hoe miariary mihitsy ao anatin'izay satria tsy taotra tsy enatra kory ange ny atompona andraikitra reny ratsamandraika ny seny ireny mamoaka ny reny le ataontsika hoe carnet mandrafitra ny bileta tokana zany zavatra hita ny ainana zany tao anatin'izy nefa de jerepotsiny moa zany satria manahoana hoe candidat mpanjakana sy ireo le sasatsasany lazaina fa tsy miankina izay sovaly ny mpitondra fanjakana ihany zany no anaovandrareo an'ilay acte de sahala oza hoe jerepotsiny zany le izy ao anatin'izay fa tsy misy fanenjehana mihitsy araky ny lalàna zany ao anatin'izy ka oza hoe nandresy ny fahantrana ao anatin'iny fifidianana iny fa saingozy fotsiny zany ao anatin'le izy mametraka ny afatra ny hoe androany zany no mavita manova ny safidin'ny voaka malagasy ny mpitondra fanjakana fa saingy zao tsy mifarany eto akory ny tantaran'ny firenena fa mitoy io zany mitoy tantaran'ny firenena ary aty-ampamezana azy de oza hoe nazanona tsy zany koa raha mila mijery fitaratra ihany itsika samy mpanohatra le milaza azy ho mpanohatra moa zany ao anatin'izay satria oza hoe ampy akosa angamb'izay ny fotoana nanavahana tsara ny vary sy ny tsy parifary ao anatin'le izy ino moa tena lazaina hoe nanavahana ny tena mpanohatra sy ireo ilay milaza azy ho mpanohatra na saritsarina mpanohatra ireo satria nahita koa zany tsika hoe tamin'ny commune 5 sy 900 manerana ny Madagasikara de nisy avokoa zany leo le lazaina hoe tsy miankina na le hoe saritsarina mpanohatra zay nampiasainy ny mpitondra fanjakana mba ahafahana zany manodikodina ny safidim-bahoaka mba ahafahana ihany koa mizarazara ny vato ka oza hoe fotoana zao ahafahantsika ihany koa zany manao jeritodika de mijery n'iny mety sy ny tsy mety tam'le izy satria oza hoe natina na tsy tia nahafahana lay mpitondra fanjakana nanararoatra ihany koa ny fisavoritahany teo amin'ny fanoherana oza ampy kosa angamba ny fotoana andinihana zany de anambarana ny hery inde mandeha indray am'ireo le tena mpanohatra ozy averikany am'le tena mpanohatra satria tsy azo avela am'izao fotsiny zany ny firenena atreto dia mitodika any amin'ny seny avokoa ny masony ireo mpanara-baovao indrindra fa ho an'ny eto Antananarivo amoaka ny marina momba ny safidim-bahoaka ve ity rafitra ity sa anaiky ny tsindry ka anao ny fomba rehetra anodinana ny fandresena azony kandida izay nametrany vahoaka n'Antananarivo ny fitokisana
raha ny vaovao dia ny 4 Desambra izao no amoaka ny vokatra vonjamaika tamin'ny latsabato ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna natao ny 1 Desambra teo iny ny genie andrasany ny toy ny raharaha. Satsisra suska sa lifit ni lista sala tu lifika manana ministre listo momba ny nana ny tout fa tsisy logement tsy mipetraka ty zany izy dika nefa tsy mitondra ordonnance izy tsisy karatra ny karatra manana karatra izy fa tsy eto mihitsy zany tsy poniny eto santsy eto mihitsy misy mitondra karatra fidiana misy tonga de misisika fotsiny ordonnance tsy mitondra ordonnance izy nefa izy tsy eto akory de mitady sosoka misy manamokondrosiny mihitsy zay de misy mifity olona fototra amizareo tsy zaka tsy vita amizareo zao namotra mifidy azy de nijeoko nefa niseny ko nefa nahazo ordre koa na formation azo amizareo fa avelao izy alo izy mifidy nefa formation azonay de tsy mahazo mifidy izy de mandara miana zay mampiady anay zany refa zay no mahatonga nantsovory amizara hoe andefaso misy izy tongava tina aloha ny général manome formation miaronay aty fa raha zay rery tsy voaro tsy maharo andreo re izy ke mitsatsirairay mitsatsirairay izy tavary lasa ndraiky mitsandray lasa tonga miteny zanefa manana lista anankiray izy zany hoe lista fotsiny hoe ty zandarona eo tena soatra zandarona hatramy farany de zay ny ataony tsy mitondra ordonnance izy fa karakanao fotsiny karakanao ny fikara-pifidianana ny fidiana nefa nisy tsy ao anatin'ny tsy ao anatin'ny fokotany tsy misy ordonnance ary izy tsy mitondra ny kara-pifidianana misy adresse fa tsisy azana io raha ohatra fa tsisy anany izy de zay tsy mahalo andreo mihitsy de raha tsy mety avotsitra de maty bilobiloka anakaloha ty lerombanyty samiandry ny rehetra ankehitriny raha moka ny fahamarinana na tsy ny voamera maleo tena amsana ny fifidianana etsy andaniny samiandry fatratra ny toromarika avy amin'ny antoko sy ny kandida izay nametrahany vahoaka fitokisana fa tena hitondra ny fanovana sy ny fanantenana ho an'Antananarivo ihany koa ny rehetra indrindra fa ireo mpanaradia raha rahampirenena no resaka ary arahany rehetra mahita ny fahampotean'Antananarivo ankehitriny noho izany samy tompona andraikitra amin'ny fikatsahana vahaolana ny rehetra hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena iray avy any amin'ny faritra mila ravinahitra eto andrenivohitra tokony tsy ho anty-bavy tahintomany ny mponina eto Antananarivo manoloana izao zava-misy izao hoy ny fanamafisana zay mipetraka Antananarivo mahita raha maro Antananarivo eto 1971 nipetrahako teto mandraiky tiana androany ny zavatra tsapako ohatra amizay nanjary fanirina rambona omby zany ny fandrosoana Madagasikara Antananarivo zany hoe maniry midina fa tsy magnanotandroka omby zany ry nanjary zoky zany hoe tiako lazaina amizay zany mandroso amy ratsy tsika fa tsy mbo voatra amy tsara tsy laza fa tsy lalana fo Antananarivo vily izy io ikanao mandalo 67 na mandalo ankatso avy amin'ny agnarina mikatso anao ke izy ka ty ala amy raha ty tsika aza magnano ninarotsy dia aza magnano tobavy tahitomoany zay ande hitahinareo koa agnampy anareo nareo ndriky mandigny izy ka fa mitomany zay ty fa tehaka antidahy de inantilahy i tsy sododiny zay manao raha nitatitra navoaka ny gazety Le Nouvelle d'Afrique
dia Antananarivo no renivohim-pirenena maloto indrindra aty Afrika ho an'ny taona 2024. Toa tonga amin'ny fitenin'ireo mpitondra fa sangany aty Afrika tokoa i Madagasikara. Raha ny fahantrana dia hita miariary ny lalana misy any Madagasikara fa firenena faharoa mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara aty amin'ny taona 2024. Ny mpitondra fatsakana amin'izao no nampiato ny fitrandrana nataon'ny orinasa pastoral tany amin'ny tapany Atsimondrefanosy no ny fahitany ny faharatsy ny fitrandrana natao. Mahagaga sy malasa saina nefa ankehitriny fa dia mbola ny mpitondra fanjakana io ihany no nanokatra indray ny fitrandrana ny pastoral. Mampametra-panontaniana hoy ny filoha-hevitra ny fikambanana masikoro eto Antananarivo ny filazana fa nisy fampiresana izay tsy mazava hoe atraiza marina izay fampiresana izay. Atreto dia tsy miova amin'ny hevitra ny joroany ny fikambanana fa mitsipaka hatramin'ny farany ny fikasana famerenana ny fitrandrana fasimainty any amin'ny tapany Atsimondrefana hoy ny fanamafisana androany. No manahirana moa zany ao anatin'ny lisy dia ny mahita ao anatin'ilay filan-kevitry ny minisitra milaza fa hoe ny filoham-pirenena mihitsy no nitarika ny fifampiresahana zany tao anatin'ny lisy na ny atovaritra rehetrarehetra izay ohatrany mampametra-panontaniana ihany aloha hoe andraikitry ny filohan'ny repoblika ve izany zavatra any ary raha nisy koa ilay fifanarahana ino no ilay fifanarahana natao io zany dia amin'izao fotoana izao moa zany ny any amin'ny faritra Atsimondrefana amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao dia hoe misy fety ho atao eraky ny fokotany indrindra any amin'ny distrikany Toliara faharoa, ny commune Ankilimaliny, Ankiloaka, ny Tsanisiha sy ny karazany zany mba hoe anokafana an'ilay tetikasa ho aloha zany dia mafilohan'ny otrikafo na mafiloha lefitry ny fikambanana masikoro sampana Antananarivo dia tsy miova koa zany aloha ny hevitra fa dia ny hoe mitady ny fomba rehetrarehetra ihany koa zay anakanana sy tsy ahatotosan'io ary fifidianana no vita fa niady makasika n'io raha pastoral io zany dia mitohy ny anay areto dia mametraka hoe samy tompona andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny itsika rehetrarehetra indrindrandrindra ny mpitondra fanjakana izay tsy manao fa tsy ny mamaritra ny Madagasikara satria tena veriko hoe famarotana any Madagasikara nataon'ny mpitondra fanjakana zany amin'ny alalan'ny fanokafana n'io tetikasa pastoral io dia manaraka koa moa zany ireo le olona le ampiasain'ireo izay tondrona ihany koa hoe ho isan'ny mpamaritra nyity firenen'ity ka ny anay dia tsotra ny lalana izoran'ny orinasa pastoral nge mandrapatonga ny any amin'ilay ataontsika hoe phase na exploitation na fitrandrahana tanteraka mbola misy tiantana tohatra lavalava io fa tsy hoe androany dia androany akory dia afaka hitrandraka ry zareo ozy hoe manoloana an'izay zay kozy dia tsy hitaza-potsiny ary manamafy izahay fa misy ny zavatra homanina zany ahafahana manohatra ny tsy ahafahan'ny orinasa pastoral misokatra zany satria firenena iombonany ity mahatsiaro zay hoe manana didy sy andraikitra amin'ny fanoherana ny zavatra tsy misy tsy mety eto amin'ity firenen'ity ka dia manamafy zany zay ny fitsoronay. Tsy fotoana ny famarotana sakabelo intsony izao hoy hatrany ity filoha-hevitra ny fikambanana masikoro eto Antananarivo ity. Tsy azo ekena ny fikasana amotika ny tontolon'ireo mponina izay miorina sy mipetraka amin'ireo fokotany ity mivoakasika ny fitrandrahana fasimainty hoy hatrany ny fanamafisana. Tsy ny lafi ny ara-tontolo iainana ihany fa misy fiantraikany amin'ny lafi ny mpiarahamonina ny fitrandrahana kasaina atao. Alohantsika tsy mifampivarotra sakabelo na hoe ndeha hifamitaka eto kilaza hoe tsy hikitika ala ilay tetikasa mety afaka hiteny kory zareo hoe tsy andavaka ihany koa ngamba ao anatin'izay fa dia tsy fantatra hoe ahoana moa zany no ahafahana manao an'ilay fitrandrahana raha ohatra ka tsy hikitika ala ary zareo zany amin'izao fotoana izao zany dia tena hoe mafana dia mafana tokoa ny faritra Atsimondrefana mbola ho ampiny
izay lay a fitrandrahana ho atao zay indray dia tsy fantatra aloha hoe atraiza zany no afahantsika miaina an'izay vokadratra ho ateraka ilay fitrandrahana zay mahakasika ny hoe amorona asa eny misy hevitra hitovizana ngeo misy asa iforona terak'izay farafaratsy nozy aho hoe mialatsiny aho fa tena toko mahitsy le izy tombondray aloha zany ny mpivaritena raha ohatra zay no heverina hoe asa ao anatin'le izy satria za tsy miresaka hoe sécurité na gardien na lay mpiady an'le lavaka akory no resahako fa hoe hatramin'izao ve misy afaka miteny ny mpitondra fanjakana zany fa hoe de tena efa misy teknisianina malagasy tokoa ka tena afaka miditra sy afaka mifehy sy mahafantatra tanteraka ny zavatra tena trandrahana ao amin'ny ambady visy eo tu même fa ny afinafenina nge ny betsaka ao anatin'le izy raha resaka hoe solution de récence nge zay ho asola le orinasa bastoliary dia averiko ihany nisy ny fakakevitra nge fa natao tany amin'ny taona 2024 tao amin'ireny vohatra ny faritra atsimo andrefana hoe mila ajanona io fa ity no tokony asolo an'io tetikasy io maninona zany no tsy ampiarina ka oza hoe raha ty fanjakana efa iongana rapitso ty kosa nandeha hoe ao amaritra no avin'ny Madagasikara sy amotika ny taranaka faramandimby de ozy hoe mila miara mijoro itsika rehetrarehetra anohatra ny famarotana nyty Madagasikara ty raha tsy aivina dia noho ny tsy faneken'ireo mponina amin'ny toerana voakasiky ny fitrandrahana no kasain'ity orinasa ity atao no antony nahatonga ny fampiatona ny fitrandrahana nanomboka ny taona 2024 isan'izany ny resaka fanadiadiana ara-tontolo iainana toy izay natao tao amin'ny alany Mikea raha ny fanazavana farana izay nataony teo anivon'ny orinasa bastoliary dia tsy isy ny fikasiana ny alany Mikea mbola baraingo mipetraka kosa atreto ny tena fifanarahana nataon'ny fitondram-panjakana sy ity orinasa ity ka natonga ny fisokafa ny fitrandrahana indray ao Toliara faharoa hoy ny filolefitra ny fikambanana Masikoro eto Antananarivo. Tato anatin'ny folo taona dia tsy nitsantotonga ny tapanoratana zazy ao Paterana eto Madagasikara. Raha 3,800 zany ny taona 2024 tafidina 4,700 zany ny taona 2024 raha ny taremarika. Misy elanelana goavana ihany koa amin'ireo faritra ka miteraka tsy fitoviana eo amin'ny zaza sy ny ankizy rehetra izany. Eto Analamanga ohatra, mananika ny 7,700 ny tanin-jaza voasoratra anarana teo Paterana, raha mbany 5,700 zany ho an'ny faritra Atsimo andrefana. Ireo toerana miataka ny renivohitra tsy misy tobi-pahasalamana no tena lasipatra raha ny fanazavana. Eto amin'ny commune Pitatafika ihany fa indrindra ny any amin'ny commune ambanivohitra farak'izay ambanivohitra sahirana ny olona amin'le mahazo taratasy rehefa terabony ny zaza. Satria atsika mbola manana le fomba malagasy reny zaza no tsona mampiteraka. Raha tsika malala nefa ny reny zaza fa tsy manana taratasy aladalana afahana manao ny kopia naterahana satria tsy maintsy taratasy fahaterahana avy amin'ny tobi-pahasalamana mpanjakana vo afaka mamoaka soram-piankonana ny zaza voateraka. Folo andro ao rin'ny fahaterana no fepitona nanan'ireo ray aman-dreny hanaovana ny taratasy fanamarina Paterana mitatra hatrany amin'ny fitsarana zany raha dilo io fepitona io. Dia rehefa tsy vitany eto amin'ny commune ao anaty folo andro dia tsy maintsy makany amin'ny tribonaly. Dia eo koa misy manasaratra fa le olona tsy mazoto makany amin'ny tribonaly no ny asa mandrarazy atao fa raha malala fa commune ambanivohitra izy tia sy tedavana isan'andro. Dia rehefa tsy vita ao anaty folo andro izy matoa tsy vita dia le fotoana mihitsy ny tsy ananan'le olona na tsy fahalalana ihany koa. Dia nefa tsy maintsy any tribonaly izy manao n'le fampahafantarana hoe na déclaration. Zo fototry ny ankizy ny misitraka kopia na taratasy fanamaria Paterana. Tokony manana izany avokoa ny zaza voateraka rehetra. Mametraka ny ankizy olom-pirenena ny fananany kopia naterahana.
ankoatra ny fianarana ilana ny kopia ny fitediavana asa ny fahazoana kara-panondrom-pirenena ny fitrana vola amin'ny banky ny fahazon-dalana mily fiarakodia sy ny maro hafa mila ezaka avy amin'ny ray aman-dreny ny fanatanterana ra-potoana ny fanoratana ny zaza eny anivon'ny komina mba tsy havery-zo ny zaza sy ny ankizy manana didy-goavana ihany koa malampahefana mikarakara izany hanamora ny dingana rehetra mba hazona ny kopia fahaterahana tombony manokana ho any mpona ampitatafika ny fahavitan'ny kopia anatin'ny fotoana fohy izay miezaka manao mikarakara sy mamoaka ny taratasy-piankonana farak'izay aingana izay tsy mameriny hoe manatitra izy androany dia afakerinandro vomena fa farafatarany raha pitsony na tonga dia manatrika izy manatitra maraina dia ny riva dia efa delivrena l izy ezahana mihitsy zany tsy ampijaly ny mpanjifa satria izay moa natsoina hoe entre guillemets service public natao hikarakara vahoaka ianao dia tokony tsy ampijaliana ilay vahoaka fa dia miezaka ny komina ampitatafika manao arak'izay tratra fainganana ny famoahana ny taratasy tsy andoavam-bola ny fanaovana taratasy fanamarina-pahaterahana mandodina ny 300 ariary hatramin'ny 3 ariary kosa ny fanaovana taratasy ny soram-piankonana olana goavana sedran'ny komina maro ankehitriny ny olana fahatapahan-jiro ka mampitarazoka ny asa indrindra ny fikirakirana taratasy ny vany olana ho an'ity komina ity satria navadika tamin'ny alalan'ny herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny asa rehetra tsy ankinana amin'ny jirama intsony tsisy fotoana mihitsy zany ahafahana mitraité an'le mpangataka soram-piankonana dia ny fitaovana rehetra ampiasaina mahakasika ny famoahana ny soram-piankonana zany a mandeha ampanao solera daholo tsisy idirany jiramatsony satria ny ordinateur sy ny imprimante zany mandeha panneau solaire ny ataon'ny commune mpitatafika ny jiro rery sisa ny éclairage mandeha jirama zay tsy dia ilaina loatra ao anatin'ny ora fiasanana satria miditra amin'ny fito zay raha mitelo sasany ataoko fa tsy mila jiro fa ny imprimante sy ny ordinateur mandeha amin'ny herinara heri-masoandro daholo tato anatin'ny 5 volana farana ho an'ny taona 420 ambony ny tany fanaovana taratasy ny soram-piankonana ho an'ny teto amin'ny komina ampitatafika raha ny taremarika 9 ny fahaterahana 9 ny fahafatesana ary 5 ny fanambadiana ankoatra ny reconnaissance sy ny jugement fanoloana ireo mpanolontsaina teknika ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fanoloana ny taleny croix noho ny antony ara-pitantanana ary ny jery sy ny rano ho an'ny CTR plus 1 santionany amin'ireo fangatahana ireo mpianatra mandrato fianarana ambony eny akato izany androany mangataka izay ny ampoana farak'izay malaky ireo conseiller teknika andramatoa ireo satria mahita izahay fa ny fomba fiasan'izy ireo dia miteraka fampiadina eo amin'ny sampitarika mangataka ihany koa izahay ny ampoana ny taleny croix sy ny dicus satria manomevahana ireo tsy mpianatra mipetraka amin'ny trano mpianatra misy endrika fitantanana tsy mangarahara ataon'izy ireo isan'izany ny tsy fahaizany manazava ny lalana mpandehanana ny vola azo avy amin'ny ofanisité sy ny fast food kanefa dia tsy misy fanavaozana sy fanatsarana mandraka ankehitriny tsy misy ihany koa ny fitohizana eo amin'ny fanorenana ny trano amin'ny calme izany izay efa ela be namahy izany fangatana fahaefatra mikasika ny rano sy ny jiro ny air plus 1 mangataka izahay ny ametrahana ny jiro mahavaliny filamim-pianatra ao amin'ny air plus 1 vaovao izay efa tapaka tanatin'ny conseil de ministre manome roa amin'ny fitopolo ora ho an'ny ministra tompon'andraikitra noho izany ireto mpianatra ireto mba amahana izao olana izao milaza ny roso amin'ny dinga manaraka ireo mpianatra rehefa tsy mivaly ny fitakiana aoriny ny roa amin'ny fitopolo ora raha ny nambaran'izy ireo izay eto teo iny jerevako dia tsy nameno dia sotomoko dia fanjitsa teo zay sisy dia lasa mola izy dia voaka vavahady izy dia tonga an'izay izy mifiverenana nakao amin'ny salle 3
za moa tsy afaka mitsofoka fa tsy ao miasa dia nampanina tsoky le ankizy tao hoe jereo ao io fa tsy mety zavatra ataony io dia zao no nateny hoe teny inona moa tizy ty teny anjezika no nazahoany an'ilay karapifidianana teny anjezika zay dia le teo nizay tato ambadika tato ry zareny konkonina dia tonga ifidy dia niteny anamako hoe misy olona iiko ary tsy fa mba hampio ary reto dia zay azo moa ilay karapamonjy karapifidianana dia nomeko any zareny tio ako sara sala teo dia manatena tompo fa dia efa namoaka vavateo moa ry zareo hoe tsy maintsy tsonjominy any antsony a dia sarin'le vehivavy tamin'ny volo iny any amin'ny sitsaka any amin'ny riana dahako ry malaiko kely le sary teo zapata ty le manko zenderantina maly aloha zany a ny fanavozana ny olo ara-pahamehana hoy Ahmed Al-Sharah mpitatana vaovao filohan-tetezamita ny vahiny tao Syrie itsankilany dia niantso ny fianakavimbe iraisam-pirenena anasotra ny sazy iraisam-pirenena miaritra amin'ny Syrie i Ahmed Al-Sharah sy amelana ny firenena Syrianina anarina sy androso araka ny paika vaovao iatrena ny fiovana amin'ny lafindrehetra ho any ity firenena ity. Nandritra ny fanoritan'ny hoavin'ny firenena Syrianina no nanamafisany fa tsy maintsy esorina ny teritery rehetra mba azahoany rehetra mamokatra ka hitondra fampandrosoana sy fampihavanana ny mponina ao Syrie. Afaka anarina tena ny Syrie hoy ity filohan-tetezamita raha toka tanteraka ny famelan-tsazy iraisam-pirenena. Misy ihany koa ny fikasana andrava ireo ankolafy miady ka miteraka tsy filaminana ho an'ny Syrie raha ny nambarany Ahmed Al-Sharah ihany. Tsara ny manamarika fa adiny ray no nitondrany fanazavana mikasika ny hoavin'ny fanjakana, ny tafika, ny fifandraisana amin'ireo firenena manodidina ary hatramin'ny fifandraisana ny fianakavimbe iraisam-pirenena ho an'ny Syrie. Maty vokatry ny fipoahana io mariana io tamina trano lehibe iray tao atsimo atsinanany Moscou ny komandiny tafika Rosiana misana ny resaka radionukleary, ny simika sy biolojika, ny lieutenant général Igor Kirilov 17 taona niaraka tamin'ny mpiara-miasa akaiky azy raha nambara ny komity ny fanadadiana Rosiana. Raha ny filazany dia tamin'ny fotoana ny dirala général sy ny mpanampy azy tao amin'ilay trano no nitranga ny fipoahana avy amina trottinette teo alohan'ilay fidirana atao anatin'ilay trano teny amin'ny lalana Ryazan-Kita ny Moscou. Sy mba tanteraka ny fidirana tao amin'ilay trano ary saika avaky avokoa ny akamaroan'ireo varavarakely raha ny sarina voakany NVAKJ Rosiana. Misokatra ny fanadihadiana momba ny fahafatesana ireo miaramila roa tao Moscou ity ho ny komity Rosiana misana ny fanadihadiana. Efa nidina teny an-toerana nitranga ny loza ireo mpanao fanadihadiana ary mitady ny vaovao rehetra azona vokatra. Teo amin'ny fitantanana ny komandiny tafika Rosiana misana ny resaka radionukleary, ny simika sy biolojika hatramin'ny taona 2012. Efa nosazin'ny Royaume-Uni tamin'ny fahamiatsina fitaovam-piadiana simika tao Ukraine, Igor Kirilov ny fahafatesana izay nitranga nandritra ny fanafiana Rosiana tao Ukraine izay efa nanomboka tamin'ny volana Febroary 2022.